Fa taoriany izay lalao izay dia mitondra fanazavana ny filohan'ny Ligna Lamanga nanatanteraka valresaka ho an'ny mpanao gazety ny amin'ny fifaranan'ny fananana rehetra izay karakarain'ny Ligna Lamanga taranja baolina kitra. Ny fifaninanan'ny jeune ty zany no anisan'ny amin'ny championnat aloha izay fifarananay amin'ity androany ity. Zany hoe vita tanteraka avokoa ireo fifaninanana rehetra, Ligue 1, Ligue 2, ny vehivavy ny jeune zany 15, 17, 20 io dia tapitra tanteraka zany zay ny fifaninanana izay nahazatra ny Ligna Lamanga hatramin'izay. Ny mbola manao ny fifaninanana moa zany ny solitena dia ny LGK Plus izay manao ny lalao famaranana amin'ny tokony amboaran'ny Madagasikara ary mbola tafiditra ihany koa anatin'ny poule des as any amin'izao fotoana tsara toerana dia mirary soa eto manara loatra mirary soa ny LGK Plus satria izy rehetra izy zao no miaro ny voninahitra Analamanga ary manainga ny petit baolina kitra eto Analamanga rehetra mba hiara iray fo sy anosika ny ekipan'ny LGK Plus io zany. Ny anankiray manaraka angamba dia mbola manana fifaninanana anankiray izay atao hoe futsal satria tsy mba afaka manao lalao amin'ny torapasika ny eto an-drenivohitra dia izay ny antony anaovana izay futsal zay, zany hoe ny décembre sy ny janvier eo zany no ezahana ilalaovana izay futsal zay dia atao mbola karazana andrana ihany izy aloha satria te ilalao afaka milalao avokoa karazana tournoi zany tsy mbola ataontsika tompon-daka izy ty ary ezahana amin'ny herinandro manaraka eo angamba satria dia nahita mpanohana ny Ligna Lamanga ary dia 520 tapitrisa ariary franc no lokany zay voalohany. Anomboka amin'ny herinandro ny fisoratana anarana dia hitantsika eo ny fomba ampilalovanà antsika rehetra indray amin'io karazana futsal io. Fa ny fifaninanana aloha zany championnat teto ny ligue dia tapitra tanteraka androany ary ny zarana ny loka rehetra dia amin'ny fotoana andro anankiray izay ho lazaina amintsika zany fa isy événement anankiray maranana fomba ofisialy ny saison zany 2016.